Izay tsy fandriam-pahalemana izay dia natsangana ny fikambanan'ny zanak'Itomampy Miray avy amin'ny faritra Midongy Atsimo sy Befotaka Atsimo fomba hitondra ny tenin'ny vahoaka any an-toerana. Efa maro amin'ireo mponina tokoa mantsy no tsy mijanona intsony amin'ny toerana misy azy ireo fa mitsoaka ny anaty ala noho ny tahotra ireo dahalo izay manafika ny tanàna. Fa nisy ihany dingana natao teo anatin'ny mpitandro filaminana nanatona ny zareo teny amin'ny état-major zany mba nangataka fanampiana amin'le ho an'le mpitandro filaminana toerana. Fa nisy ihany koa natao fangatahana tany amin'ny kompania gendarmerie ny faripangana dia isorana lehibe dia lehiben'ny chef d'état-major fa efa nanaiky izy no handefa miaramila hanampy an'ireo gendarme ny toerana an'ireo fa saingy noho ny pitsipitsiny isan-karazany amin'ny fanampiana amin'ny fandefasana an'le mpitandro filaminana zany no miandry fotoana kely dia zavatra koa zany mba iangavianay ny mba hampitomboana ny isa satria fivondrona anankiroa sous préfecture Midongy sy Befotaka ndray ao anatin'izany tsy fandriam-pahalemana zany ka ny neken'ny chef d'état-major teto zany dia maramila 5 no halefa makany manampy an'ireo any toeran'ireo nefa rehefa tena zoina le zavatra misy zany dia tranga-javatra zay miseho any dia fantatra fa tsy ho ampy zany ka raha azo atao dia miangavy zay tompoko manainga fotoanam-panjakana mahefa mba hanampy an'ireo mpitandro filaminana zay fa neken'ny chef d'état-major fa alefa an'ireo hanampy an'ireo hiady amin'izao tsy fandriam-pahalemana any an-toerana an'izao.